Tugetsen me vunnatanao. Tugetsen chokanao. Sumana de mantali bea facenoze. Sumana de mancato tu puna isa facenore rianti sosu. Nunt che to man fa suava noze. Open from ground no anem che ti verantine. Open tu pan fazzare no anem tu verantine. Open nier no yaset. Open fa suava no anzake. Jeżeli żonak problema no anem rejba unani. Se miet cadreta panes. Se miet atazava con tu caffè che la rosa. Oca niemna di manca non è meno. Tu casca chiede na. Bene non reriamo so sempurna. Ma che si te che non sei. Haleluya. Apakah masuk ke dalam gereja? Amin. Miarabat gereja itu miarabat Yesus ya. Tugas suwe Noah itu ditueran tindakan. Di fedanan tu poni wamno. Ari miarahaban kuah wano je samban tungitu. Oka bau kasih mirna demanta so fatugavan itu baca. Haleluya. Miarabat gereja cakap nama. Surat sikit ni tak berzuknya. Tuda tsika to anatin'ny fanajenan-Andriamanitra. Soratsika ny mpiandraikitra rehetra tsy akanavaka, sotra ny mpitendra, sotra nareo izay nanaiky tonga eto androany. Andriamanitra koa mino fa anaiky hitaha ny fiainanao. Ampianatra anao ny tompo androany sekret anankiray hoe ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ny resaka fanompona ny tompo mihitsy no resantsika androany ao anatin'izay minitra omeny tompo antsika eto. Ohatra sy ny ahoana moa ny zavatra hita ao anatin'izany fiarahana amin'Andriamanitra izany. Jerotsika andiny soratra masina tao Genesis toko fahafito ambin'ny folo dia ny andininy voalohany. Genesis toko fahafito ambin'ny folo dia ny andininy voalohany ho an'izay mitondra baiboly mba jerevo amin'ny anaran'i Jesosy. Mivaky toy izao manao hoe ary rehefa 7 taona Abrahama dia nisehony Jehova izy ka nitenenany hoe izaho no Andriamanitra tsy toy. Aleluia. Mandeha any ao anatrehako ka oka ho tsy misy tsiny ianao. 7 taona à l'âge de 99 ans. Imagineo zany olona 7 taona mbola azon'Andriamanitra isehoana. Tsy haiko firy taona ianao. Betsaka amintsika rehefa mbola tady tsy ino hoe miaraka amintsika Andriamanitra. Nendray nareo taferitreritra fa any amina pastera foana misy Andriamanitra. Misy mieritreritra fa any amin'olona efa ela ny vavaka na tsy fantako hoe iza. Tsika rehetrarehetra reo zanak'Andriamanitra tao. Ary tiako mba revelenanao kely androany hariva fa ny anaranao dia voasoratra ao an-danitra. Hitanao zany ny olona anankiray rehefa nasain'Andriamanitra mandeha tao ambony tany eto anaty lista zay ny anarany. Ndray andro ilay Mosesy tafiteny tamin'Andriamanitra satria saika ho fahaizan'Andriamanitra ny zanak'Israely. Dia rehefa nifona tamin'Andriamanitra Mosesy dia ozy gozy manjan'Andriamanitra hoe raha sitraka ao izy mamamelany elona. Ary raha azo atao alao izy mianaraka fafao tsony bokonao. Zay mihitsy ny frazy nampiasain'i Mosesy. Eny anarako izy Mosesy fafao. Mba fantanao moa izy Andriamanitra fa tsisy anaran'olo voafafa zany. Amen na? Efa maty zany ny olo araiky
ka raha sagnatria ny vava tsy nanompo mitompo mihitsy izy tamin'ny fahavelony eo vao voafahafatsaony anarany fa raha mbola velona ny olo anankiray mbola voasoratra anaty listy ny mahazanak'Andriamanitra azy izy azonao zany zavatra zany hoe tsy misy olo tsy devoly zany nanamboatra olo fa Andriamanitra ka amin'Andriamanitra ny zavatra namboariny anatin'ny lista anazy daholo tompony hita ianao ka raha mbola velona iny ianao misaorany tompo fa mbola ao ny anaranao fa azararaotina zany fa mila mifikitra amin'Andriamanitra ianao fa ny olo anankiray kosa raha maty tsy ao amin'ny tompo dia tsy maintsy very zay karazan'olo zay no voafafa tsy ao ny anarany fa ho anao zay mbola velona iny ka manompo an'Andriamanitra voaconfirme fa ao izy alléluia ka teto à l'âge de 99 ans mbola niseho tamin'ny Abraham Andriamanitra ka no io ravana possible amin'Andriamanitra ny miseho aminao fa matetika raha voagasy samy gasy mba mifampiteny hoe zany nisehon'Andriamanitra azy mandengy arao zay raha azon'le gasy kely fa raha afrikanina na tsy haiko hoe américain na tsy haiko inona no miteny zelo izy zelo mihitsy ane moizy fa raha antsika samy gasy hoe zagnahary nisy eo zagnahary nino ndraiky fa raha am'relisy zany hoe zelo de ohatrany mavesitra be mihitsy hoe lo da iny tompony ianao mba mino ianao io fa azon'Andriamanitra isehoma ianao Genesis 2:20 amizay ary ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy Genèse 12:1-5 zay mivaky toy izao manao hoe ary hoy Jehova tamin'ny Abrahama mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao hankany amin'ny tany zay asehoko anao dia atokanao firenena lehibe aho sady hitahy anao sy alehibe ny anaranao ary ho fitahina tokoa ianao ary hitahy zay manisoanao aho fa hanosona zay manosona anao ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambony tany dia nandeha Abrahama nagnino ny Abrahama dia nandeha Abrahama arak'izay efa nilazainy Jehova taminy ary Lota koa mba niaraka taminy ary efa 570 taona Abrahama raha niala tao arany izy ary Abrahama nitondra ny Sarai vadiny sy Lota zanadralany mba mifanana izy rehetra zay efa noariny sy ny olona zay efa azo tao arany dia niainga izy ireo hankany amin'ny tany Kanana ka tonga tany amin'ny tany Kanana izy amen niala tao amin'ny tranony rainy zany Abrahama rehefa dia nefa jereo tsara fa raha tegna ataonao ny konty tsy tegna niaraka tamin'Andriamanitra Abrahama mbola nisy doto kely teny izy no niantefany le teny anao Abrahama miala ato fa ndesy niaraka taminazy Lota zanadralany ndesy niaraka taminazy olo maromaro ary ny tegna marina babany koa ndesy niaraka taminazy satria tao zany le dotodoto kely asagnanakory andalana akany marobe amin'olona magnaradian'Andriamanitra rehefa irahany tompo hoe mandehana mbola matatotra an'olo tondratondrakely kobany sitrany ahe mba hoan'le ny andalana ny ahoana raha vaky pone ahoana raha zao dia zay ny andro mitondrany an'iny Lota zay nitondrany an'iny reo olona maromaro niaraka taminazy reo dia jereo amin'izay ao amin'ny Joshua 24 Joshua 4:20 dia ny andininy faharoa somary amaky andiny tsoratra masina maromaro tsika androany Joshua 5:20 andiny faharoa amizay ary inona zavatra nitranga ary hoy Joshua tamin'ny vahoaka rehetra izao nolazainy Jehova Andriamanitra ny Israely tany andafy ny ony no nonenany razanareo tany aloha dia tera rain'ny Abrahama sy Nahora ary nanompo Andriamanikafa izy nisy Andriamanikafa izy nitompony zany zareo tsy tegna le zagnahary nanamboatra ny lanitra sy ny tany no nitompony Abrahama fa nanana zavatra nitezan'ny ray aman-dreniny anazy izy zay natonga anazy nibaikona miala amin'ny trano io anao miala amin'ny toerana io anao beta be amin'ny olona revana na dia efa mivavaka raha moasy tsy avela na dia efa manompo ny tompo raha hitromba io mbola akefo sasany ary hoe dekona mbola misy lambantromba ia sasany efa vita raha jiaby tampiangona fa mbola dimy sy ray io mbola magnaraka fa zay ny paster tsy mamono olo zay raha mitaha fô tsy manjary afangaro ny sira sy ny siramamy na dia tia tsiron-draha ranao amen
Efa tsika ny sinoa reny mihinagna raha mamy. Ka anao gasy anao. Azo fangaro raha mamy siranao. Tompony hitahinao. Ino moa ty tenena amin'izany? Rehefa mba mivavaka dia mivavaha. Fa tsy sady mivavaka mbola mandeha basen-drano. Sady mivavaka mbola mandeha misy professeur. Izy ireo koa finovana anaran'zare zao tsy mpimoasy ny professeur. Ia. Mba magneva ndraiky fô izy zao le tsy izy. Dia rehefa dia atokisan'olo misy mpivavaka tegna mbola milahatra amin'ireny tany regny. Misy mpivavaka mbola mandeha amin'izy regny. Nefa mpivavaka teo any an-danitra. Jereo tsara nefa fa ny Baiboly mampianatra hoe aza manan'Andriamanitra fa izao ihany. Alleluia. Tadira fa tsisy lalana ny ahafahana miditra any an-danitra fa tsy Jesosy. Ary izy miteny zany lalana sy fahamarinana arkely. Fa tsy miteny izy zaho tsy professeur no ahafahanao mandresy. Tsy miteny an'izany izy. Tompony tahantsika rehetrarehetra. Tahin'Andriamanitra ny ianao koa fa mivavaka amin'ny Jesosy mivavaha aminazy borika zay. Asa fampifangaraha. Fa zany rehefa no mahatonga olo efa ela ny tian'Andriamanitra ho asangatra izy amin'ny fiainany. Fa mbola mifangaro ny zavatra hafa Andriamanitra. Toy Andriamanitra aloha mijanona amin'io limitinao io aloha. Tsy mba tianao ve mba ny tompony hitahinao? Mahay manandratra olo rehevan'Andriamanitra. Mahay manome zay tadiavinao izy. Jereny fa 70 taona Abrahama mbola vitany nanandratra azy. Amen. Ao Petera voalohany. Toko voalohany. 2:7. Petera voalohany. Toko voalohany. Dia 2:7. Mivaky izao ny anaran'i Jesosy manao hoe fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy volamena no navotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala zay azonareo tamin'ny nentin-drazana. Misy fitondran-tena zany ratsy zay azontsika tamin'ny zavatra nilovan'ny sofiny tany. Misy zao zaza anankiray voateraka dia tsy maintsy asivana tsy haiko iny mivaraka zany ony tsy ilay ndoza zany nanarany. Ny sasany ndraika atao magnodidididiny fohitriny aketo ndraiky taretry. Or nefa tsy taretry avy tam-piangonana fa taretry nalegna avy tamina pomasy. Io karazan-jaza io nefany rehefa tonga ny bateny dia atao bateny. Itaretry io akofo. Izy izy mifangaro zany raha ataotsika rehefa ndraindray. Dia izy rehefa amin'izay fa misy karazan'olo milaza fa mivavaka io mbola vitan'olo mamosavy anazy. Satria mbola fangaronao raha tsy manjary ianao dia mbola mandaitra raha tsy manjary iny aminao. Fa raha tegna misafidy ianao hijoro tsara hoe zany angaha toky an'Andriamanitra mandrakizay. Zany matetiky miteny an'izany olo hoe izy koa Yahody gasitsika io no nampanjary, gasy jiaby ndray nanjary koa. Koa nampanjary biky natafavoaka olo. Mba andana angenao mandehana amina tragno mpanompotromba mba disdiserneo kely ino dolo raha misy andrahona koa. Anao avianina raka mikatikaty be anao mbola mipetraka ambony tsy anazy. Ankilifandrany anao fa tsy hitanao. Misy raha mimoe anao mbadika ho ino raha mahazo andragaty. Ipomasy andeha andrandrainao na kapatony aby tsy voavidiny. Nefa izy dia tsy ao mizy akomena zany. Asa fadifadianao daholo raha jiaby manjarinjary dia tsy hoanina tokotra. Anao nefa amin'ny olo manana lisansa tsy haiko amin'ino. Anao mba manana diplôma helinao mba mandinia ihany riava. Mba hitreretry ihany raha tavandrai-tegna zany mba hoe mba manjary ny ananjy izy ty. Fa ndraindray tsika tonga dia matoky aody avakaiza hoe vomasengaho hoe avandrefana an'iny. Izy moa laza taminao fa avandrefana vatsikana iny dia mahery. Vakio Baiboly fô zony ten'Andriamanitra zay avy any ambony dia ambonin'izy rehetra. Tsy efa nivakinao ve zany tsy misy hery zany mbola ambony ny herin'Andriamanitra. Na Job mahay mikoragna, na Job mahay mizaka keo. Tsy misy hery ambony ny herin'Andriamanitra. Izy namorogno raha jiaby ihany no mikontrôle raha jiaby. Tompony hitahiny. Genesis toko 1:20. Genèse 11:31. Izy zany misy mahavingivingitr'olo le raha karan'izany fô tsy ahoako. Ia, tsy maintsy volagny moa zany na iza faly na iza tsy faly. Ny marina ihany. Misy tsy mahazozo an'izany na kofa
zay mitoroteny, tsy mety amin'any mitoroteny karaha non. Ary le karakory foa mety aminao. Tompony hitahinao. Misy an'iny karazan'olona mare mitoroteny karaha zany tsy andeha mibaboka akatsony. Ahoana ry avana? Zany tsy mahay ankoatran'izay. Miezaka ihany za mba ty koran-draha. Zay ny marina. Ary zany agnisan'ny zavatra tsy zakan'olo rehefa anao mivolagna raha marina. Nefa nijanona azy anao fa ny marina ihany no manafaka anao. Tsy mandeha. Genesis 2:1-10 dia ny 2:1-3 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary tera nitondra ny Abrahama zanany. Tanao ny famady klera. I Abrahama nasaina hiala amin'ny tranony resiny reny. Fa jereko ndraiky Genèse 11:31 ary tera ozy nitondra ny Abrahama zanany sy Lota zafina zanaky Harana. Ary Sara venantovavana vadiny Abrahama zanany dia niaraka tamindreo ka niala tao amin'ny orany Kaldiana ankany amin'ny tany Kanana dia tonga tao Harana izy ka nonona tao. Betabe zany repaka n'olona na dia efa hitenenan'Andriamanitra ara mbola mikonsulter ny papany izy. Ababa raha renay tampengolona tary zay hony mila magnano batiso. Tsy mahazo magnano batiso zay. Zao mifamadiky. I Abrahama ny tokony hitondra ny volant lasa edy chauffeur ndraiky. Jerevy izy ny tokony hiala tao amin'ny trano raisy reny, i babany ndraiky no micontrôle raha jiaby. Notsika tany Kanana ny destination, Harana ndraiky ny nafinaritra ny papany. Azonareo izy? Bakio tsara fa tegna nisy zavatra ohatran'izany. Zay zany riavana natonga ny Abrahama tsy tonga dia tanteraka daholo ny programan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Ary maro amin'ny olona na dia fa mahavoray zavatra direct avy amin'Andriamanitra mbola lasa ndraiky mbola miconsulte olona. Mbola lasa ndraiky mbola mamitany zany moa koa mila misaraka vadin'olo zay moa zany nefa iko lazanjanao ke tsy mbo voalo ahoana fahitanao an'izay. Isara hoany vadin'olona io. Fa tsy mbola iny ndraiky andeha mitanena olo jiaby. Hoe zao ndraiky na ity na iry rehefa hitanao hoe tsy mety araka le mitenen'Andriamanitra taminao dia atao hoe tsy mety. Fa se mbola mitady correction à gauche à droite ahoana fandinianareo an'ity. Tompony hitahinao. Alleluia. Zany hoe niaraka zany Abrahama sy le rainy mpanomposampy. Ka izay natonga n'Andriamanitra niteny amizay tao amin'le Genèse 12:1. Azonao? Miala amin'ny olo io anao. Satria papa nosika tao amin'ny boky Joshua 24:2 nanan'Andriamanitra hafa zay nitompoiny. Ino moa le Andriamanitra papany Abrahama? Masoandro. Dieu du soleil. Io zany no Zagnahary tamin'ny tera. Ary raha mba fantanao moa ny dikan'izany hoe tera zany amin'ny Baiboly fianarana dia hoe ifahatarana, retard. Zay natonga ny zavatra rehetrarehetra tao amin'ny fiainan'i Abrahama en retard daholo. Betabe ny zavatra efa tokony hiavansa amin'ny fiainantsika. Fa noho tsy fanarahantsika ny direktiva n'Andriamanitra dia lasa en retard izy. Engany mba tsy en retard. Tompony hanokatra ny masom-pananao androany. Alleluia. Tsy maintsy natao ny rainy izy sy le zavatra nazatra anazy. Atsika reo zany rehefa raha tena tia hanompo an'Andriamanitra zato isan-jato, misy zavatra tsy maintsy hisaraha na tena na tsy tena. Misy zavatra tsy maintsy hialana. Ary ny zavatra anankiray voalohany rehefa Andriamanitra te hisintonga anao dia tsy maintsy hapetrany aloha le hoe fahafoizana olona. Tsy maintsy misy zavatra hafoy raha te handeha lavitra. Satria ny anisan'ny zavatra mi-influencer antsika indrindra dia olona. Tsara nisy olo influencer-na vatan-kakazo zany. Hoe tsy haiko mihitsy paster mahazo anahy fa ohatran'ny te hijanona eto ambody le tsy eto foana isan'andro. Non, tsy maintsy misy olona ao. Ka rehefa anao te hanaradian'Andriamanitra, tsy maintsy zay aloha ny zavatra anankiray mipetraka. Tsy maintsy misy fahafoizana olona. Vakio nge ny tenin'i Jesosy Kristy izy ny teny tsy mbola nisy izy olona na fohy trano, na fohy vady, na fohy zanaka no niamiko sy ny filazantsara ka tsy handray avy zato eny amin'izao ankehitriny zao. Misy fahafoizana zany riaba. Zany akory tsy midika hoe manomboky niany ana baba tsy mahazo midimiditry tranoko anao fitorotenina lahaly zay mila mafoy olo. Non. Mba mandine kely fa raha tsy manjary izy afoiziny io. Satria babanao matsatsara be ndraiky sarahanao. Tsy hoe mamanao mafinaritra be ndraiky tsy mahazo midimiditry tranonare zay mila fafoizana raha ity. Tsy zany zavatra ampianariko eto.
fa le zavatra fahasalameny Abrahama zao nanompo Andriamanikafa ny papany dia zany natonga miala amin'ny tranonao sy ny rainao ary ny havanao entsana zany direktiva zany tsy mora zany ny anao mety tsy papa fa mety aodigasinao io isikisikidinao isaky nyhetsika eo vao nisery anao dia fa mandeha amina tromba marararikibo sasany dia fa mandeha amina angabe ia fa raha anao ny amosavy anao ko tsy mety miana io ane tsy manjary koa ny divoly io amin'ny voalohany anao moa divanim-barianiny amin'ny raha ohatrohatran'izany fa ny hafarany io mivoaka am-pasana tsy fanaliny regny olona mandeha am-pasana regny ne mandeha am-pasana eny fa natomboko loatra raha azo ny avita mazengata in Jesosy anino ny tompony anokatra ny masom-pananao amin'ny fampianarana misy koa fafoizana anankiray fafoizana filana fafoizana olona fafoizana filana ny olombelony tsiraikiraiky moka samy manana filanany daholo atsika jiaby reo samy misy raha ty atsika daholo lenga zany hoe anao fa mivavaka be dia tsisy filana mihitsy anaty misy fogna izy fa ezana resena azonao roa izy fa tsy hoe atramin'ny vavaka raha tsy haiko mihitsy fa gambako jiaby minjara tybavy daholo enga tsy hoe rehefa nivavaka anao dia taren'olo tsara ela sa ratsy no tsaratsara fo fa anjaranao magnatao solomaso ara-panahy azonao roa izy anjaranao fa tsy harovy atompo anefa masonao mibelaka fo harovana amin'igny ory ianao atsany matetika matokana mandrahana amin'ny hoe raha vao lehilahy sy vehivavy aza dia mifampikasikasiko loatra fa plisy sy moagny amin'igny hoe fa tsy hoe mandesa moto paranata ranata anao na masiny be karakory anao ko dominy tandroky evaparako anao tsy tafandromany rena azonao fa tsy hoe fa dokodorina non aza atao raha iaviany aza atao tena marina blamponao zany tsy magnano raha iaviany izy koa tsy tianota tsy vavaka atao betsaka fa tsy magnano raha iaviany satria anao nafeno vavaka be karakory ka ataonao nefa raha iaviany izy avo izy atsika zany o dia misy magnavategna zay fa tibavy reta paster tsy agnatin'izay anao tsara nahita tibavy zingen'olo mitandrina amen fafoizana olona dia aveo fafoizana filana raha ty hiaraka amin'Andriamanitra dia aveo fatelo fafoizana ho an'Andriamanitra azonareo ireo examen anankitelo reo zany mila hita aminao mafoy olona zany hoe misy séparation atao zany face des ennemis tsy fantako izy ovy mety anakana anao satria ny olombelona tsy raha avy samy manana ny menaranany daholo menarana io tsy izy fa io le mpamitaka io le miséduire anao io le manao ny fomba rehetrarehetra tafalatsaka anao anatin'ny fahotana dia igny le mila hialana io dia aveo ny filany ratsinao anao manana filany ratsy jereo tsara fa ny atao hoe fakapanahy tsy hoe zavatra ratsy marikoriko fa ny fakapanahy presque dia zavatra tianao nefa tsy mety eo anatin'Andriamanitra zay mahafakapanahy anazy fa tsy hoe ireo misy angivy ray harona angivy manta koa plis dia mivavaka no tompo ao arovy amin'ity fakapanahy angivy ity tsy fakapanahy anarasany na ataon'olo akeo magnaforcen'olo akeo no anao tsy hinana angivy zany ianao donc tsy fakapanahy anao ny angivy fa matetika devoly rehefa hiataky anao dia le zavatra tianao taloha igny no alefany aminao io jamais anao ohatra hoe tsara nihinana toka gasy dia ho alem-pagnamina toka gasy na mba hagnarana zany tsy hainao toka gasy donc tsy ho alem-panamy zany mihitsy ianao fa raha anao le galioka manina dia milaza aminao fa tondrasanjareo ambodivoary eo ianao zao izy agny amin'ireny teboka reny dia samy io zany mba mitadidikely hoe tamin'izany mbola tsy nivavaka hoe inona daholo na matotra anahy dia igny evite eo igny fa anao tsy andeha ho alem-panamy zavatra tsy namatotra anao taloha zany le zavatra namatotra anao taloha ihany no andeha atake ny devoly anao entre parenthèse moa zay fafoizan'olona fafoizana filana fafoizana ho an'Andriamanitra zany hoe anao zany mila mba mafoy zavatra omena amin'ny tompo
raha tegna te hiara-dia amin'ny tompo ianao. Raha vakianao tsara zany io tantara io a, nankany Egypte ge izy fa tsy nankany tany Kanana, nankany Egypte. Ary Egypte jereo amin'ny Genesis 12:1 rehefa mandeha lolo ao, tsy nandeha tany Kanana zany izy fa nankany Egypte. Egypte nefa amin'ny Baiboly fianarana dia mirepresente fahafatesana. Zay ny dikany hoe Egypte, fahafatesana. Dia jereo tsara fa raha vao ianao io zany tsy mankatoy tenin'Andriamanitra na tianao na tsy tianao dia misafidy fahafatesana ianao. I Abrahama tsy nankatoy tenin'Andriamanitra dia jereo fa nankany Egypte. Ny dikany hoe Egypte zany hoe fahafatesana. Dia jereo amin'izay fa may maty tsikelikely mifanana anao mety tonga dia maty zany. Marina le teny tompo hoe fahafatesana ny tamin'ny ota, tsy hainao izy maty. Possible mety poketra anao maty. Fidiram-bolanao lasa tsy zarazara. Ary nampianaro teto ilay mandeha fa ny ota hoa dia manokatra varavarana mandevoly. Ndana ny markeo fa chaque fois anao manota dia misy zavatra mihetsika ho azy amin'ny tontolo fana. Olo tsara mitakotrosa mitrakotrosa daholo. Olo tsara nanadary lasa manadary mipoitra daholo ny atsimo ny avaratra ndraiky satria misy varavarana sokafanao. Fa raha mihidy varavarana io ohatrany tsy hitanjareo zany tany misy ianao. Na i telefoninao tsara magneno. Fa gaga ianao tatoato hatramin'ny ampanadaridary anao io nahazo daholo sipem. BGF microcredit mipoipoitra daholo raha io satria mahaditra anao. Mba tsy magnano amena ny tsy magnino. Raha marina dia. Taina Jesosy ianao. Amen. Zay ny evangelisy any. Nankany Egypte izy. Dia jereo fa ny alohany natongavana tany amin'ny Egypte mbola nandenga. Alohany natongavany Abrahama atao Egypte izy niaona tamin'ilay mpanjaka anankiray. Zay naniry ny Sara. Zay volaniko anao nambady ty bavy tian'olo fony. Dia gaga tegna fa i Abrahama 75 ans madama anazy na mety tsy fanalavitra tao. Fa nanino ndraiky mpanjaka be ry mbola namana ahoana le valy ozy mpanjaka. Satria nanontaniana zany ka hoe izy io moro dia tsara be io ozy mpanjaka io. Da anakavy keo. Anakavy aminjeny io. Dia farany nantsony mpanjaka izy le valy. Nandainga zany izy. Ny olona tsy mpankatoy tenin'Andriamanitra zany dia mazava ho azy misafidy fahafatesana ary mialohan'ny afatesana mandaingana. Zany mahatonga ny olona maro amin'izao na kristianina ary mbola mandaina. Satria misy tenin'Andriamanitra tsy ankatoaviny ao. Tain'i Jesosy anianao. Ny tegna marina revana tsy tegna niaraka tamin'Andriamanitra Abrahama. Ohatran'izany antsika reo revana. Maro amintsika reo tsy tegna miaraka amin'Andriamanitra sika. Jereo ny Genesis 13:1 ombadika eo, Genesis 13:12. Ary Abrahama dia niakatra niala tany Egypte. Dia izy sy ny vadiny mba mifanana ny rehetra ary Lota koa niaraka taminy ho any amin'ny tany atsimo. I Abrahama hony niakatra niala tany Egypte. Tonga saina ihany zany ialana Egypte aty. Tonga saina ihany. Fa nisy cadeau azony avy tao Egypte. Izy efa Iagara. Iagara nirevana vehivavy Egyptianiny. Vehivavy Egyptianiny. Zay no niteraka problema tamin'ny fiainany Abrahama. Nanankareny Abrahama fa saingy mbola fitahiana hafahafa. Nahazo raha marobe izy tsy le tegna avy tamin'Andriamanitra. Jereo fa tsy mety niova mihitsy revana Abrahama. Nisy fotoana izy tenen'Andriamanitra mila vomaina ataon'Andriamanitra niady mihitsy ny mpanompony Abrahama sy ny mpanompony Lota. Ndraindray tsika reo olona tsy tokony hiadivantsika lasa miady amintsika noho ny tsy fankataovantsika tenin'Andriamanitra. Lasa misy confrontation. Eo fosiny anao gaga fa misy fianakavianao lasa mankala anao satria misy tsy fankataovanao tenin'Andriamanitra. Dia rehefa nandeha moa ny fotoana ny Sarany Abrahama Lota fa Iagara mbola nentiny teny fo. Arety io tsy manjary Sarany koatr'izay moa tsy voaloha ko lazanjaza. Raha tsy zany tsy tonga amin'ity enjaka ozy confinement to nefa fa tsisy confinement jo. Tsy mety niova izy. Ao Genèse 15 Genesis 15:1 andiny voalohany. Rehefa afaka zany dia tonga
tamin'ny Abrahama ny teny Jehova tamin'ny fahitana ka nanao hoe aza matahotra ny Abrahama izaho no ampingy anao sy valotry lehibe indrindra ho anao. Ary Abrahama Jehova tompo inona no menao ahy fa izaho mandroso fahantera nefa tsy mananjanaka ary ny tompony ahy dia Elezera avy any Damaskosy. Ary koa Abrahama indro zaho tsy nomenao farany ndimby ka indro ny anankiray amin'ny ato an-tranoko no andovo ahy. 14. Ary indro ny teny Jehova tonga taminy hoe tsy andovanao zany fa zay ateraka ao dia izy no andovanao. Dia nitondra azy nivoaka teo ivelan'ilay izy ka nanao hoe jereo angeny lanitra ka isao nkitana raha mahisa azy ianao dia ho izy taminy ho tahaka izany ny taranakao. Ary ninoan'i Jehova izy ka nisay no fahamarinana zany. Hitanao voan'ny sarany Abrahama fotsiny Lota zay le hoe fafoizana olona. Voan'ny sarany Abrahama fotsiny Lota dia tonga dia nosokafan'Andriamanitra ny masom-panahiny. Nanomboka nisy zavatra hitany, nanomboka ny tenenan'Andriamanitra izy. Ianao io minitra ianao resy lahatra isaraka amin'ny fahotana, isaraka amin'ny zavatra izay fahandaran'Andriamanitra anao, manomboka ho isy zavatra sokafan'ny tompo amin'ny fiainana. Alleluia. Zany revaka ny fahamarinana. Io teny io ny fomba fiarahantsika amin'Andriamanitra. Manomboka niova Abrahama ndraiky satria raha jerenao nanomboka nahita vision. Dia jerevy ny Genèse 16 Genesis 12:1 ary Sarai vadin'ny Abrahama tsy mba niteraka ary izy nanana mpanovavy Egyptianina. Jerevy tsara io le voandalana avy tany Egypte io. Atsika zany ninino na toerana safiditsika ankoatra ny toerana misy an'Andriamanitra tsy maintsy azahoantsika voandalana. Ny sasany arety ny voandalana nandrivaka. Tsentsika ho ny tramondrazy, tsentsika tamin'ino? Tsentsika avy teo Egypte. Manao an'izao ony makatsy makaro nisy voandalana azy novy ta. Dia volo tsy mamelanao maigna zany. Tsy dia volo raha tsy manimba olo. Tain'Andriamanitra ny ianao. Jereo tsara tety fa nahazo izy Agara ozy no anarany. Tainy tompony antsika rehetrarehetra. Jereo fa tsy ilay feon'Andriamanitra tsondreny menony dia inona ny tony 15. Ary Sarai tamin'ny Abrahama iny rehefa tsamba nanome zanaka atika Jehova masina ianao mivadia amin'ny mpaneovavinao angamba hazo zazana aminy ianao. Dia nekeny Abrahama ny teny Sara izy lazileo fa teo andro natolaka ny raha Sara ny ara Sara ary mety mananontany mboka ty fonao tsara be bisikizibisika izy efa te hiditra ihany mba tena avy any-pona reo fa zany tenanareo Sara ahonareo vao misalasala efa hatako losa mako anao zavatra teneninao ray mandeha tambaniny 2 taonao fehampiso anda tsara le Sara io neka enjany io nefa talohan'io izy jerevy ny kintana ho tahaka an'io ny tananakao. Ary efa voalaza fa izy zareo Sara no iteraka fa izy zany rehefa avy tevelany teo nahita fahitana tonga tagnaty le tao tsy diny iatsy indry feny Sara. Niova hevitra izy tompoko, niova hevitra izy. Dia inona moa ny zavatra ny tsara? Jerevy tsara olono ao efa nandreten'Andriamanitra zao dia mbola zavatra hafa foana. Ireo zany rehefa natonga n'Andriamanitra ny teny tamin'ny Abrahama amin'ny Genèse 17:1 mifampitohy ny tantara io Genesis 12:1 zay ary rehefa 5 taona tany zany mbo nisy raha mba natonga saina azy. Rehefa 5 taona ny Abrahama dia nisehon'i Jehova izy ka nitenenany hoe izaho n'Andriamanitra tsy to mandehany ao anatrehako ka aoko tsy misy tsiny ianao. I Abrahama zany talohan'io nisy tsiny. Ianao mihaino anahy mety efa vita batisa, mety efa mpandray fanasany tombo, mety efa tsy fantako hoe inona daholo nefa vita taminao ny zavatra ra-panahy. Question mipetraka aminao, azonao antoka hoe efa tsy misy tsiny ianao. Fa teto Abrahama mba manaova ianao calcul 70 taona Abrahama zay vao tonga saina. Aoka hono tsy manan-tsiny ianao. Raha manaiky iovy ianao manomboka eto dia anao fanekena vaovao aminao Andriamanitra. Alleluia.
Jereo rehefa fa 99 ans. À l'âge de 75 ans izy no sehony tompo voalohany. 99 ans izy vao tegna resy lahatra. Firy ny déclaration zany? 420 taona. Pinitsotra. 24 ans. Mandeha mivavaka izy. Talata androany tonga izy. Lakamisy androany tonga izy. Batisa amin'ny herinandro nanao batisa izy. 24 ans. Tsy tegna niaraka tamin'ny tompo fa fiatsaram-belatsy fotsiny ny tegna betsaka. Maro loatra an'izany. Dia lasa tafametsiny amin'izay maminany tsara be ndraiky fivavatsika aty vao. Ka resy-dary ambadika koa atsika. Jereo koa baka boditsengiziny iny jereo. Ny atsika biblesy. Zareo boditsengizy. Karaha mandeha tsara tsy angiziny zareo. Biblesy tsika ty. Karaha lasa ny pastera fo. Lasa zaho zay natao resaka izy karaha milamina. Atsika karaha tsy milamina. Satria 24 ans nanompo. Tsisy décision ferme hoe mba avela eny le tsy manjary fa mba hanaraka le mahitsy. Tainy Jesosy ianao. Tainy tompo ianao. Ka sa soka ty amin'ny taninao firy taonanao zay mivavaka. Firy taona. Dia mba efa nametraka question ve anao amin'ny zavatra nanotelo teo mafoy olona, mafoy filana ary mafoy ho an'Andriamanitra. Amen. Dia raha mamaky ianao voatery novain'Andriamanitra tamin'ny anaran'i Abrahama rehefa na ny Sara ary novana ary tsy maintsy noforana ny farany. Forana. Anao fa diday be 70 taona mbola volovosira. Zany zany mba itereto ke raha mba loatra 70 taona aloha amin'ny taominao ko ianao. Hitana lamba aloha magnano karan'izao. Tsy mora ihany zany rehavana. Tahin'Andriamanitra anetsika rehetrarehetra. Tahin' Jesosy ianao. Dia jereo ny amin'ny andininy toko fafito ambin'ny folo teo any andininy fafito ambin'ny folo. Genèse 17:14. Genèse 17:14. Ozy hoe ary ny lehilahy tsy voafora zay tsy mbola niforana dia ho fongorona tsy amin'ny fireneny. Efa nivadika ny fanekeko izy. Dia hoe Andriamanitra tamin'ny Abrahama ny amin'ny Sarai vadinao dia tsy mba atao Sarai intsony ny anarany fa Saraha. Dia rehefa nasiany petit huit le Saraha dia razavaina ry ambany reo hoe zanak'andriana. Amen. Zanak'andriana. Novaka zany natao zanak'andriana. Atao hoe Saraha. Zay ho ny anarany. Andiny feno ambin'ny folo. Ary itahy azy aho ka amparana azy zazalahy ho anao. Eny itahy azy aho ka ho tonga firenena maro izy ary izy mpanjaka ny firenena maro avy aminy. Alleluia. Dia niankoka Abrahama. Nagnino ny Abrahama? Vakio fa tagny aloha tagny tsary nahino ny Abrahama niankoka zany ianao. Teo izy vao tena niankoka. Anika eky zany satria efa natao didipoatra raha nanego koa mafidoko raha hitako. Dia niankoka ozy Abrahama. Ary nitsiky dia nanao anakapo hoe hiteraka vaho rehefa hafradika. Hiteraka hono izy. Zay efa 100 taona ozy. Ary hiteraka va Sara zay efa 90 taona. Aroy Abrahama tamin'Andriamanitra enganeka Ismaela no velona ao anaty anao. Aroy Andriamanitra tsia fa Sara vadinao hiteraka zazalahy aminao olo 70 taona. 90 ans zany kira fa ménopause. Azonao zany izy nampimoy an'igany magnanakory tsara be. Satria fa ela zany Abrahama tsara nandeha nividy raha ho an'ny Sara. Izy fa ménopause iny zany hiteraka ndraiky. Tainy tompony henoko. Gaga ny gany ny moy izy. Atu tsara be kira rinky takemo izy gana. Satria olo 70 taona mbola hiteraka. Izy efa 100 taona. Dia ino amizay mitony? Andininy fasimpolo. Ary Andriamanitra tsia ozy fa Sara vadinao hiteraka zazalahy aminao ary ny anarany ataonao hoe Isaka. Ary ny fanekeko ahoroko aminao ho fanekena mandrakizay
ho an'ny taranaka mandimby azy. Ary ny amin'ny Ismaela dia efa niaino anao aho, iny rehefa nitahy azy aho, ka maro ny taranany sy ampitombo azy indrindra hiteraka andrina 12 izy, satria efa notendreko ho firenena lehibe. Nefa ny fanekeko ahoroko amin'ny saka zay efa teraka sara aminao raha avy ny taona toy izao. Ary rehefa vita ny teny nataony tany dia niakatra Andriamanitra niala teo amin'ny Abrahama. Koa dia nalainy Abrahama Ismaela zanany sy ny ompikeliny rehetra mba amin'izay rehetra novidiany vola, dia ny lehilahy rehetra tao an-tranony, dia niforany andro izay indrindra ireo arak'izay efa nolazain'Andriamanitra tany. Tsy nangatakandro ka. Ary efa 7 taona Abrahama raha noforana izy. Tsy zany vandrananeko 99 ans niforana. Enjana zany tainy tompony ianao. Ireo ravana ny etape tsy maintsy andalo ovatsika raha tianompo an'Andriamanitra manaiky forana. Maro ny kristianina tsy manaiky forana. Misy raha manafitafitongana azy ele ampiangonana dia efa miala mivavaka izy. Mifindra fiangonana izy. Ialany eo tsy manaiky forana. Tsy mora nge zany famorana zany. Amin'izao foana izy misy anesthésie. Ia. Pantalon io. Pile tavoahangy kalanjareny io. Tsy mora zany. Mafy zany, marary zany. Iny tompony ianao. Ary zay mahatonga ny ten'Andriamanitra tena raha misy izy olo amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Satria tokony ho vaovao tanteraka ianao amin'ny lafiny rehetra. Ary tsy miova Andriamanitra nefa. Ndaontsika samy mba hanaiky izay lazain'Andriamanitra amintsika fa tsy maintsy mandresy isika. Alleluia. Amen na. Jereo secret-ny Abrahama fa nanomboka ny ankoky izy dia jereo amin'izay ny Genesis 20:1. Genèse 18:1. Ary Jehovah niseho tamin'ny Abrahama teo amin'ny kazo terebitany Mamre, ary nipetraka teo ambaravarany lainy izy raha nafana ny andro. Dia teo Andriamanitra le niseho taminazy. Amen. Om Genèse 18:22. Jereo fa niseho taminazy Andriamanitra teto, ary ireo zavatra reo tsy nampoizy nitranga nefa nitranga daholo. Izy rehefa avy niankoky iny zany. Genèse 18:1 amizay niseho taminazy Andriamanitra. Ahoana ny fomba nisehon'Andriamanitra amin'ny Genèse 18:22. Dia nihodina niala teo ireo lehilahy ireo ka nandroso ho an'ny Sodoma, fa Abrahama kosa mbola mijanona teo anatrehan'i Jehova. Tsy niala teo anatrehan'i Jehova Abrahama. Karakarainy ngary eo anjely reo. Dia rehefa tsara fa lasa nahira-tsaina izy. Satria niankohoka, nanaiky niankohoka, misy prosterné, misy soumettre, niadore an'Andriamanitra tanteraka. Rehefa tafalatsaka amin'izay tempoka anankiray zay ny fanomponao ny tompo, eo Andriamanitra vao iseho aminao. Maro angery avana ny olona milaza fa manompo ny tompo, fa ny fony tsy tegna ny tompo e. Mbola motonazy io tiatiany koto zay Andriamanitra. Misy sasany tsy mandeha mivavaka andro lahady manamboatra moto zany. Tany tsy andehanany mivavaka. Dia madinio kely ake zany e. Aiza ny fonao amin'ny joko sekanty. Tahiny Jesosy eny ianao. Tahin'Andriamanitra ianao. Alleluia. Lasa natsapa ny fanatrehan'Andriamanitra Abrahama satria nanaiky hiova sy ankoka teo an'Andriamanitra. Ka raha mandinika ianao, i Adama ngery avana tsy nanota be dia nanao ahoana. Fa ny tegna nataon'ny Adama dia tsy nakatoan'Andriamanitra. Tandremo sao dia verinao zavatra kely tsy fankatoavanao. Tandremo. Zao ny zavatra mila fantatsika pino. Amin'ny fotoana anapahanao hevitra ny anota nge ka eo Andriamanitra. Satana koa eo. Fa ny safidinao tsy afaka miditra amin'igny Andriamanitra. Igny zany le zavatra napetrany ao anatintsika, endentsika namboatra ola tahaka ny endritsika. Misy zavatra hitovisantsika amin'Andriamanitra. Dia igny zany tsy azo nidirana mihitsy ny safidinao. Raha misafidy anota ianao, eo foana Andriamanitra fa tsy afaka manao ninina satria safidy. Ary ny fiainana dia safidy. Nidiranao ny lanitra safidy. Ny ahatonga ny olona anankiray overany amin'ny elo safidy. Raha mbola mandray tenin'Andriamanitra sahala amin'izao ianao, manaiky ianao iova. Manapa-hevitra tena hiaraka amin'ny tompo. Tsara ry havana zany miaraka amin'Andriamanitra. Tamin'ny maraina zany nisy mpanompon'Andriamanitra mba nanao karazana visite de courtoisie tany an-tragnontsika tany mega église.
Dia zao mba temiko taminy ho za mantsy anazy satria zany mba taritiko andao hitanao arety pastera pastera dia za mantsy anazy reo veralao any ataon'ny tompo aminahy dia mba hivadika aminazy koa za satria be da be misy miteny hoe ay paster David ne misy raha ambadika no Jesosy no ambadika eo ary ty tsy miala amin'ny Jesosy zany satria tao ihany nanovany fiaina tao natsapako zavatra Jesosy Kristy mandrakizay izy io na raha ty agnaraka an'ity ziona ty no dia efa tsy maintsy Jesosy no mety reto alleluia amen vakio ny tantarany Abrahama tantarany Adama sy Eva fa tamin'ny fotoana izy nanota teo foana Andriamanitra fa sainginy safidy an'iny izy dia rehefa ny question hoe aiza manao Adama nisitriky inga nisitriky izy ary ny olona rehefa tafiditra anaty fahotana dia megnatra ary zany ny ataony devoly rehefa anao manota tsy ekeny mandeha legazy mandehandeha hany anao fantatry pastera anao sy mandehandeha mivavaka rehefa mandehandeha somba afaka de semaine sy devoly satria anao avy nasainy nanota dia mbola voreny koa tsy mahazo mandeha leglizy mitovy amin'olo nivarina tanaty fotaka tsy ekeny mando or nefa neto am-piangonana anao nampandrona amin'ny ranon'i Jesosy amen eto anao voasasa amin'ny tenin'Andriamanitra voadio anao eto ka za tena miteny anao ninninona faratsinao venez toujours à l'église eto misy bénédiction saza ho anao tsy avy hitadiny marina ozy fa nimpanota maidena alleluia amen amen tainy tompo anetsika rehetrarehetra dizerevintsika tsara fa raha vakinao ny tantarany Adama sy Eva fa tamin'ny Adama Andriamanitra nanao fanekena fa tsy tamin'ny Eva mbola tsy teo i Eva dia efa nanao fanekena tamin'ny Adama Andriamanitra donc zany tsisy nidirany Eva mihitsy io resaka io dia zay mahatonga an'izy fotoana nampianatra antsika hoe i Adama nanota fa i Eva vao fitaka azonareo izy tsisy raha fantany tsisy raha fantany raha talohan'ny tany zany Andriamanitra miteny atsika rola mantsy ny Adama zao ria tia ok amen dia avy eo amizay vao nangoariny i Eva dia jereo tsara fa i Eva vao fitaka fa i Adama nanota satria fa fantany zao le raha nasainy hoaniny fa nohaniny irekry tsara nahita voamarika zay dia nohaniny voamarika nity raha ny mazangana ty dia mahabibo ny anarany sokafa mivavany toa dia nadagnaka ny aty koatra nefa efa tenenina taminazy hoe tsy hoanina me io e fa iny tompo atsika rehetrarehetra alleluia matetika revana rehefa Andriamanitra manao fanekena dia vakio tsara ny Baiboly fa mifanekena dia natao ho an'olona anankiroa na miara-nofo ara jereo tsara atsika raha ohatra hoe manao acte de vente tsy possible anao acte de vente amin'olona telo vavolombelona dia manaiky any acte de vente tsy maintsy olona roa ihany mifanaiky mizaho sy anao amen ka Andriamanitra nanao fanekena tamin'ny Adama dia Eva no miséduiseny Satana fa i Adama fantany zao le izy fanataony ka misy zavatra efa fantatsika zao vao mainka ataotsika maro olo ohatran'izany mibrise an'le fanekena amin'Andriamanitra ianao zay raha zavatra efa fantanao nefa mbola ataonao ihany nanomboka teo revana dia nandao any Adama ny fanatren'Andriamanitra tsy nagaga raha tia nanometsiny olona izy ka nanao hoe le vehivavy nomenao anaky tena rasy ozy Adama dia tonga ndraiky koa tamin'ny Madama Eva dia hoe no bibilava reny anao an'izao azonareo mbola resina bibilava aby izy mbola bibilava ary mbola niaiky hoe nanota azonao i Adama nagniliky tamin'ny Eva nagniliky tamin'ny bibilava da iny tompony ianao ka ny mpanota rehetrarehetra matetika dia mpametsiny olona dinio sao dia anao tia mametsiny olona ny matetika ny fahotana dia tia anilika zavatra amin'olona fo tompony agnomenao fahasoavana ary agnova ny fiainanao raha mamaky koa ianao ny tantarany Abrahama nalorany Abrahama ny zanany tsy sacrifice fa adoration azonao mety be ny olona mieritreritra hoe nanao sacrifice ony i Abrahama izy le nanomeny Isaka tsy sacrifice igny
fa adoration. Tiany loatra Andriamanitra. Hainy loatra ny expérience niaraka tamin'Andriamanitra. Ka mila mahatonga amin'izany sehatra zany tsika rehefa hagnano fanompona. Oka mba tsy sacrifice lava hoe tegna sacrifie fotoana e. Raha vao sacrifice foana ny iainanao, raha vao magnora agny dia possible tsy ho tonga ianao. Fa raha manomboka tafiditra ao anatin'ny tontolon'ny adoration ianao, tsisy masakana anao zany. Ry Sadraka, ry Mesaka, Abednego nandehanany tagnaty laforme rehetrafy, tsy sacrifice fa adoration. Ry Daniel nanekeny navaraka tao anatin'ny lavaky ny liona, tsy sacrifice fa adoration. Natonga ny Abrahama resy lahatra anolotra ny Isaka ho an'Andriamanitra, tsy sacrifice fa adoration. Io no andrasan'ny Tompo aminao io. Mila tafiditra ianao amin'ilay tontolo ny adoration. Hoe tena ny fonao rehetra mihitsy efa an'Andriamanitra. Ny fanananao rehetra efa an'Andriamanitra. Ny fisainanao amin'Andriamanitra. Raha vao ianao olona mpiadore an'Andriamanitra, tsy misy mahasaraka anao amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Na izao profesera vao nipitro tselatsela, tsy lasa naneky ianao. Fa mahatonga anao manao anety satria mahatsiaro nanao sacrifice foana ianao chaque fois. Renao marary foana zany le zavatra ataonao amin'ny tompo. Renao marary. Tsaroko tsara antsika vao nanao ny fiangonantsika io. Manana anakatikaty raha maro tsara zay mivaly. Fa dia tsy fantanao fa zay olona miditra aminay magnotany sao dia mety ny pastery satria fantanao magnano fiangonana. Nisy camion maro tsara taminato ao le farany mba tiako. Miditra ny olona le amidiko tsy vidinjareo le farany tsara ao tianjareo. Tsy maninona fa le faso. Satria tena namboatra fiangonana. Satria tellement mipetraka ato anatiko ato ny fitiavako ny Tompo. Alléluia. Fa atsika ny alavana ndraindray asay magnano fanatro 10,000 zay fa mimoy mifampimoy. Ahoana anao rakory akory ko peut-être 10,000. Tone. Uzo sasa. Ndana ke betabe mbola magnano kurang karanjany ndraiky. Hoe pasteur nivoky vola rakitra. Mba andana mba jerevo raha amboaritsika ko. Rakitra maro mavita izy ko zay. Mba mandiana anao ndraiky mba mandania lera hely mba jerevo. Inona ny zavatra ataontsika eo tanandavo. Ahitanao tsara hoe atraiza. Dia za zany mba tia metraka modely amintsika rehetrarehetra. Tegna manompoa ny Tompo ry avana. Ity fiainana ity mandalo. Na manana zavatra maro be eto anao ka tsy amin'Andriamanitra ny fanahinao, mahantra indrindra ozy ny Baiboly. Raha ny amin'izao fiainana izao ozy ny anitenantsika ny Kristy, mahantra indrindra isika. Andao ry havana mba hiditra ao anatin'ny adoration. Alleluia. Amen. Amen. Satria fantatra Abrahama tsara fa ho eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy. Le Andriamanitra dia atero le zaza, atero areny toerana karan'izao, ho eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia noentiny. Rehefa anao ry havana présent foana amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ny zavatra impossible rehetra mivadika possible. Alléluia. Ny zavatra impossible amin'ny fiainanao mivadika possible. Mila mahalala ny fanatrehan'Andriamanitra ika. Ary mila tia miankoka ianao dia tsy maintsy ahita ny voninahitran'Andriamanitra. Amen. Ny adalana ataonao ny ravana tsy Andriamanitra ny voamafy amin'izany fa ianao ihany. Satria mandalo ny fotoananao ianao zay mahatonga anao ho taraiky foana. Tain'i Jesosy anenao. Engany mba hanjaka ny fiainanao Andriamanitra. Amin'ny teny grika ilay hoe fanjakan'Andriamanitra dia hoe basilia. Na hoe amin'ny teny hébreu ndraiky hoe mamlanka. Ary ao anaty Baiboly ny teny hoe fanjakana naverin'Andriamanitra 2460 fois. Atsika ireo zao no tokony hanjaka. Maro ny sera tokony ho dominenao. Fa matetika le Andriamanitra tia hampidomina anao tsy rarahinao. Nire tady takalonao zavatra hafa. Efa andro tokony ampisehoan'i Jehovah ny heriny zao. Enao io tokony ary amin'ny sommet ny plasinao. Fa tsy any ambanimbany any. Ndana tompoy Andriamanitra ao. Ndana miankofa amin'ny Jehovah Andriamanitra ao. Fa asana aminao. Za dia misotro anantsika rehetrarehetra zay miainao ny toriteny ity androany iny. Ananatra anao any Andriamanitra. Ampetranao any amin'ny toerana avo any Andriamanitra. Sofoko rano ny fanirinao rehetra mba ho tanteraka. Oka mba hanomboka hiala amin'ny fahazarana ianao. Ary miankoka ao anaty Andriamanitra. Sofoko rano ianao mba ho tafita amin'ny tanjona io. Sofoko rano mba tsy hisy fahavalo aresy ianao zany. Ary zao message ho anao manoatra noho ny mpandresy ianao. Izao hoe manoatra noho ny mpandresy ianao. Mba manomboka hitsangantsika. Dia tiako mba sanatra ao ambony tananao. Ndao zao sy ianao mba hideran'Andriamanitra.
Tsy fantako hoe inona ny ady atrehanao. Tenen'izy deranao Andriamanitra fa lehibe ianao. Mety marary ianao zao fa ny Andriamanitra mbola lehibe noho ny aretina. Mety miandrata zavatra ianao, ny Andriamanitra mbola lehibe noho izavatra atasanao. Tamin'ny fotoanandro arkivy nisy fotoana reraka tao anatin'ny fahaverezan-keto tanteraka dia nirevelen'ny Tompo ahy ny amin'ilay hirantsika foanao Andriamanitra mahagaga. Lehibe noho ny tribonaly Andriamanitra, lehibe noho io concours atsenao io Andriamanitra, lehibe noho ny fankalan'olona anao Andriamanitra. Alleluia. Raha tsapanao fa niteny taminao Andriamanitra nda nankatoavy izay nilazainy taminao. Alleluia. Ho tahin'ny Tompo anentsika rehetrarehetra dia misaotra antsika rehetra naharitra hatramin'ny farany. Manentanao za rapitso misy fotoana spesialy eto rapitso. Ao anatin'ny fifadikanina mbola toy izantsika ilay lesotsika teo hoe fiarahana amin'ny Tompo.